Alleluia, tsara ny andriamantsika, faly indray miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona fiadanana ho amin'ny isa-tokantrano amin'izao fotoana izao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra satria safidia indray tsika senao anaraka an'izao fotoam-bavaka izao, anompo anazy tany anatin'ireny olona maro be reny dia safidian'Andriamanitra tsika senao eto androany. Dia isaorantsika lehibe izy ary isaorana hatrany Mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana ahafahana mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompoko. Tsy adinontsika rehetra, tsy tena hoe mafoy fotoana, tsy tapaka miaraka mivavaka tahaka izao dia isaorana araka sitrana hatrany hatrano. Mino aho fa Andriamanitra dia manomana tsara ho aso anao eto androany dia mivonoana tsara tsika senao ary manentana antsika partazeo maximum fotoam-bavaka antsika mba hiparitaka amin'ny filazantsara. Maro ny olona vonjena amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Maro ny olona ndray fahasoavana amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Dia anjarantsika senao mipartazy izao fotoam-bavaka izao. Ary ihany koa maretatra amin'ny farany isy vavaka eto isy tenin'Andriamanitra eto isy hira fiderana eto isy hira fiankofana eto dia mino aho fa tsy ho diso anjara ianao ny ao anatin'izany fa tsy maintsy mivoaka ianao eto miaraka amin'ny fifaliana, miaraka amin'ny fiadanana, miaraka amin'ny fanantenana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia hanomboka amin'ny fotoantsika amin'izao fotoana izao mino aho fa ao anatin'izany dia efa vonona tsara tsika senao. Fa ao anatin'izany ihany koa dia mbola manentana antsika manaova réaction, manaova commentaire arak'izay fifaliana fonao amezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Dia mivonoana hatrany hatrany tompoko. Eto ny Andriamanitra antsika raha mivory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika dia eo Andriamanitra. Amen. Anomboka tsika mino aho fa tsika senao eto androany dia manana antony be da be isaorana n'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Narovana ohatra tsika senao dia vita somatsara ny tontolo androntsika. Tsarovo fa tsy tamin'ny heriko, tsy tamin'ny herinao nahavitatsika nyity tontolo andro ity fa teo ny tana-maherin'Andriamanitra, teo ny herin'Andriamanitra niaraka tamintsika senao. Mendrika ny Andriamanitsika raha isaorana, mendrika izy raha hoderaina sy ankalazaina. Ary ihany koa anasa ny fanahy masintsika satria tsika senao eto tsy mahefa ninina na dia kely akory azy fa asaintsika izy hitarika, asaintsika izy tena hoe hanatrika an'izao fotoam-bavaka izao asaintsika izy tena hikasika amin'ny fontsika ahafahantsika mitahiry izay filazantsara avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ary ny ao anatin'izao fotoana izao dia anantona ny seza fiandriana fahamarinan'Andriamanitra. Mino aho matotsika senao mbola velinaina tahaka izao afaka mbola miresaka amin'Andriamanitra tsika, ifona tsika satria tsika tsy tanteraka, tsy marintsika. Mandaingy tsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra raha milaza fa marina ary mampandaingy azy ihany koa tsika senao dia anantona anazy tsika. Ary anapaka mety endrika blocage rehetra tsika, izany hoe tsy ahafahantsika mifantoka, tsy ahafahantsika mandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia tapahantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alohany hivavahantsika senao dia andeontsika mamaky tenin'Andriamanitra. Sokafo mihitsy ny baibolinao any tokantrano any dia andeontsika miaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy afaka moa ianao hoe tena tsisy moyen afaka amakiana tenin'Andriamanitra dia afaka manaraka ny écran ihany koa ianao fa tiaka ianao hamaky fa tsy hoe hiaino fotsiny izany tenin'Andriamanitra izany. Sokafy ary ny baibolintsika Salamo 5:1 andiny voalokatra amin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Alleluia, mideray ny anaran'i Jehovah, mideray ianareo mpanompon'i Jehovah, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah, eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika. Miderany Jehovah fa tsara izy, mankalazany anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakoba nofidiany Jehovah ho azy ary Israely ho rakotra soa ho azy. Amen. Afaka soloinao ny anaranao io Jakoba io. Isabella nofidiany Jehovah ho azy. Amen. Zany Andriamantsika ary havana. Andeontsika senao anandra-peo dia ataovy tena miloka avy any anaty fonao mihitsy ny vavakanao tena hoe hoakasitran'Andriamanitra zany. Tena hetsika izy amin'ny toerana izay tokony hitahiny antsika senao. Eto ny hitahin'Andriamanitra antsika senao dia hetsika Andriamanitra fa ataovy tena miloka any anaty fonao ny vavakanao amin'izao fotoana izao. Asandrato ary ny feo antsika tompoko.
ray amin'ny anara maherinao Jesosy misaotra Andriamanitra ary midera mame voninahitra ny anaranao izay. Dada tena lehibe loatra ny fitiavanao anay. Tsy toy izao izay Andriamanitra raha tsy teo ianao. Vita soma tsara ny tontolo andronay no fanatrehanao anay tsiraray avy tamin'ny toerana izay nalehanay, na tany am-pianarana zany, na tany am-piasana zany, na tany an-tsena zany, na tao an-trano zany dia niaraka taminay ianao Andriamanitra. Niaro anay ianao, nanome hery anay ianao, namatsy anay ianao Andriamanitra. Maro fahasoava, maro fitahina, maro fitiavana narotsaka ao anay tamin'ity androany ity. Mendrika ianao ray isaoran'Andriamanitra. Fotoana tahaka izao dia tsy tanteraka raha tsy niaraka taminay ianao Andriamanitra. Tsy tanteraka amin'ny fotoana tahaka izao raha tsy ianao nanolo-tsaina anay, raha tsy ianao nanome hery anay dia tsy tanteraka amin'ny fotoana tahaka izao. Isaoranay ianao zany Andriamanitra. Eto izay tsy mahefa ninina Andriamanitra fa manasa ny fanahy masonao tena hiasa, hikasika anay tsiraray avy, ameny tanteraka n'izao fotoana izao ny fanahy masonao. Feno izay tsiraray avy eto fanahy masina, aza atao misy diso anjara ny tsiraray avy eto androany. Ataovy maray izy na dia teny ray, ataovy maray izy na fiderana aza ny Andriamanitra. Ka mivoaka eto izy miaraka amin'ny fifaliana, miaraka amin'ny fiadanana, miaraka amin'ny fitiavana. Ataovy an'izany ny zanakao, ataovy mivoaka mpandresy izy miaraka amin'ny fanahy masinao Andriamanitra. Eto androany Dada dia izay tsy mendrika fona aminao izay maro ny zavatra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ianao mahalala an'izany ary tsisy miafina aminao momba anay rehetra Andriamanitra. Mangataka famindrapo izay, mangataka famelana avy aminao izay Andriamanitra. Izay rehetrarehetra tsy fahatanteranay Andriamanitra dia avelao izay, aza tsarovana intsony izany Dada. Ary tsay aminay ny herinao hatrany tahaka ilay vehivavy izay nitenenao hoe mandehana dia aza manota intsony. Mino fa izay tsiraray avy eto androany Dada dia tena nafatahorana anao amin'ny alalan'izany teninao zany hoe mandehana dia aza manota intsony. Ary teo ka le ranao Jesosy Kristy anadio, le ranao Jesosy Kristy marina nay tsiraray avy eto androany ka hitanao eto aneny tsiraray avy, atsapa ny fanatrehanao aneny tsiraray avy Andriamanitra. Atolotray ny tenanay rehetra Andriamanitra. Tahaka ny teninao atolory ny tenanareo fanatitra velona. Dia atolotray ny tenanay Andriamanitra, tena hoe ho akasitrahanao, ho anao ny aminay rehetra Andriamanitra, ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fahefana ny hery nomenao anay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ninina blocage sakana alefa amin'ny fahavalo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ravako poterako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany, tsy ambinina tsy anapahefana. Ninina blocage n'izao fotoam-bavaka izao, tsy ahafahany tsiraray avy mifantoka, tsy ahafahany tsiraray avy mandray izay anjara voatendro anazy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany, tsy anakery tsy anapahefana. Oka ny voninahitra ny isehony ao anatin'izao fotoana izao Andriamanitra. Oka ny fahalebiazanao Andriamanitra. Ataovy ny asanao tsara, planina efa nomaninao any zanako Andriamanitra ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Rahan'i Jesosy Kristy andrakotra ny tsiraray avy. Rahan'i Jesosy Kristy andrakotra ny fianakavian'ny tsiraray avy. Rahan'i Jesosy Kristy andrakotra ny ankonany tsiraray avy. Tsisy maso sisy tanany ratsy fanahita. Raha ianao miasa izy moa masakana ny fomba fiasanao raha io, dia ataovy ny asanao tsara. Voaka mpandresy ny tsiraray avy miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, misaotra raha io. Amen. Amen na tsara ny Andriamantsika. Amin'izao fotoana izao dia mino fa faly ianao ka daontsika sy ianao hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hery ity izy le Andriamanitra lehibe indrindra, any amin'ny avo indrindra dia sandrato ny fideranao, ataovy amin'ny fifaliana, ataovy amin'ny fotena feno fitiavana an'Andriamanitra zany fiderana zany. Dia mino fa ankasitrahany zany dia andao aritsika anao an'izany fiderana zany tompoko. Wala mipetraka eo ambony seza fianganana any amin'ny avo indrindra. Hoan'ilay mipetraka ambony ny seza fianganana, ny tany no fitoeran-tongony milanitra andrianany. Hoan'ilay mipetraka ambony ny seza fianganana,
Aleluia, tsara ny andriamantsika. Mino fa faly tsika senao tao anatin'ny fiderana iny ary mino fa faly be ihany koa ny dadantsika satria niderana azy tsika nanandratra anazy dia mino fa hetsika Andriamanitra. Mino fa tena anao zavatra lehibe Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia andaontsika senao mbola itohivavaka. Ty volan'ny fisehoana ty dia andaontsika senao eto androany anaty mpisaorana ho an'Andriamanitra fotsiny. Isaotra anazy tsika mino fa hatramin'izay ka hatramin'ity androany ty maro zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako sy tamin'ny fiainanao. Mila tsarovana izany ary militsika tena hoe mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na dia zavatra efa lasa arany dia andao isaorantsika anazy foana izany. Mino fa tsara tamin'ny fiainanao Andriamanitra dia tsara tamin'ny fiainako izy matontsika senao tahaka izao. Na mijeny atsika senao dia isaorantsika anazy izany. Taiza motsika senao taloha fonjen'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra. Tany anatin'ny fotakontsika senao, tany anatin'ny lotontsika senao, ny dioviny natsangany. Dia mendrika izy raha isaorantsika, mendrika izy raha hoderaitsika. Ary isaotra anazy fotsiny tsika eto androany planina izay efa homaniny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao dia anatitra fisaorana ao anazy fotsiny tsika dia mino fa hiasa Andriamanitra ao anatin'izany. Mino fa faly izy dia no zavatra lehibe amin'ny fiainantsika senao. Alohan'ny hivavahitsika dia andaontsika mamaky tenin'Andriamanitra. Salamo fasivy andin'ny voaloha sy faharoa mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Idiran'i Jehovah foko rehetra aho, anambarany fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra aho. Amen. Asandrato aho feo antsika senao amin'izao fotoana izao. Raha amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra, midera manome voninahitra ny anaranao izay. Eto izay dada dia manaty mpisaorana ho anao tena ataonay fanatitra dia fisaorana Andriamanitra. Maro ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanay Andriamanitra, tsy ho voavalinay izany, tsy ho voatanisanay izany, fa tena maro loatra izy ireny dada. Fa eto androany dia fonay feno fakasitrananao, fonay tena feno fiderananao Andriamanitra, satria anao dia tena tianay loatra, satria anao dia tena asa ny fiainanay loatra Andriamanitra, tsy aminay ihany fa ny fianakavinay amin'ny manodidina anay Andriamanitra dia tena hoe miasa ianao tena makasitraka anao izay Andriamanitra. Dia rainay ny anaranao homenay voninahitra ianao, tena maro ny tehirizinao izay hatramin'ity androany ity, narovanao izay vimbininao izay Andriamanitra, tena makasitraka anao izay. Mety maro ny olona hoe nanolo tena Andriamanitra fa tsy natody tamin'ity androany ity fa izay eto androany dia tena hoe safitinao Andriamanitra dia fonay feno fakasitrananao Andriamanitra, ravoravo aminao izay Andriamanitra, ankalazainay ny anaranao. Eto dada dia misaotra anao izay satria raha namijenao anay dia tsy takatra ny sainay izany, tsy fihevitray izany, tsy avy aminay izany, fa tany anatin'ny fotaka, tany anatin'ny loto izay nysotominao natsanganao ho amin'ny fahazavana, ho amin'ny fahadiovana dia makasitraka anao izay. Tsy adininay izany Andriamanitra satria anao nandefan'i Jesosy Kristy ho avitra ho anay. Mafy ny zavatra nentin'i Jesosy mafy, tena mafy noho ny aminay hoe famonjenanay Andriamanitra mba tsy ho very izay, mba tena hoe hanana fiainana tsara izay Andriamanitra dia makasitraka anao izay. Misaotra indrindra raha eo famonjenao anay ary miplanina tsara efa homaninao anay tsiraray avy Andriamanitra, indrindra miplanina amin'ity volan'ny fisehoana ity dia isaoranay anao izany Andriamanitra, akasitranay anao izany mendrika hoderaina ary tena mendrika ankalazaina ianao, mendrika tena hoe homena fisaorana ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao dia andaontsika senao mbola itohivavaka. Mino fa faly ny Andriamantsika misy ny tena Andriamanitra hoe mivavaka aza mitsahatra. Hivavaka tsika senao amin'izao fotoana izao. Indraindray tsika ry havana dia tsy mahatsapa hoe Andriamanitra dia miseho amin'ny fiainantsika senao. Indraindray tsika tsy mahatsapa hoe tsy mahita ny tanan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika senao. Zao anefa ilay izy matetika tsika dia misy fahotana tsy fotsika senao, misy fitondratena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa fihintsika foana tsy fotsika izany nefa tsika te hahita an'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao dia mino fa ny Andriamantsika dia Andriamanitra be famindrapo. Andaontsika hifona dia mino fa hisokatra indray fon'Andriamanitra dia ahita anazy tsika. Tena ataovy amin'ny fonao fifonany eto androany. Inona fitondratena tena tsy fonao nefa fantatrao hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andaontsika hiala amin'izany, andaontsika hifona
tena avitsoro mihitsiny zany ary aza miverina amin'izany tsony fa tena hitan'Andriamanitra tsika senao. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona 9:7 tapany manao hoe ary izay manantona ao izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba ho lavoko. Tsy lavin'Andriamanitra zany tsika senao fa mbola tiantsika, mbola anarintsika, mbola amboarintsika senao fa ny anjarantsika dia avy alao mihitsy ny fitondran-tena tsy mendrika ireny. Avy alao tsisy tanteraka fa rehefa tena tsapantsika hoe tena tsy akasitrahana ity dia andao tena avitsorintsika mihitsy zany amin'ity androany ity dia asan-drato ary mifehoantsika senao. Raha amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mitombontsoa lehibe omenao anay eto androany satria tianao loatra izay Andriamanitra ary tianao ny fiainanay tena hoe isehoany voninahitra ao Andriamanitra. Matetika nefa izay Andriamanitra dia misy zavatra ataonay izay tena izay mahatsapa hoe tsy mety le izy, izay mahatsapa hoe tsy araka ny sitraponao le izy nefa mbola ataonay Andriamanitra. Ka eto androany Andriamanitra dia tena mangataka famindrapo, mangataka fifonana avy aminao izay. Vonina izay Andriamanitra tena hisaraka tanteraka amin'izany, hisaraka izay amin'ny tsy fankatoavana ny teninao. Raha misy olona eto androany Andriamanitra ho tafalatsaka ao anatin'izany hoe fitsangatsangana zany, ome hery izy Andriamanitra afaka miala ao anatin'izany, mifona ao an'izany olo izany Andriamanitra ary avoay ao anatin'izany izy Dada. Raha misy olona tafalatsaka ao anatin'izany hoe mangalatra izany, mandainga izany, raha misy olona tafalatsaka ao anatin'izany hoe mety tsara velatsia izany Andriamanitra, avitsoro izy ao anatin'izany Dada. Maro mety tsy voatanisako eto Andriamanitra fitondran-tena tsy mendrika izay ataonay fa ianao malala anay tsiraray avy eto androany, mamindrafo aminay tsiraray avy eto Dada. Afaho zay hisaraka tanteraka amin'izany zay Dada, fa ka ny herinao hirotsaka aminay tsiraray avy, afahanay miala amin'izany, afahanay misaraka amin'izany, afahanay tsy miverina amin'izany tsony. Ka hita ny voninahitrao izay miasa amin'ny fiainanay. Ahitanao izay Tompo tena ianao marina miasa amin'ny fiainanay. Ahita ny tanamaherinao izay mitsotra aminay Andriamanitra. Ka mamindrafo aminay tsiraray avy eto androany. Fafao amin'ny rahanao Jesosy Kristy, sasao amin'ny rahanao Jesosy Kristy, amarino amin'ny rahanao izay Jesosy Kristy fa tena te ahitan'Andriamanitra izay. Te ahitanazy izay hoe izy ny tena dadanay, izy ny tena rainay, izy ny tena mpiahanay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka anao izay Andriamanitra famindraponao, makasitraka anao izay Andriamanitra famelanao anay tsiraray avy eto androany. Anao ny terany haja voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Mino fa ahitan'ny Tompo any antsika senao ary ahitan'ny voninahitra Andriamanitra any antsika senao ary tena ho hitantsika mihitsy tanan'Andriamanitra io mitsotra amin'ny fiainantsika senao. Amin'izao fotoana izao dia andeontsika anao an'ity iray ity. Eto Jesosy ataovy tena matsapa mihitsy ny any anatintsika senao any fa eto Jesosy amin'izao fotoana izao anao zava-dehibe amin'ny fiainantsika senao izy. Amen. Ataovy amin'ny fotsika rehetra izany iray izany. Andao ary tompoko. Sandatry ny lalanao Jesosy. Eto Jesosy, eto ny fanatrehana, eto ny voninahana. Eto Jesosy, eto Jesosy, sapako izao eto izy. Alleluia. Misaotra Jesosy. Mirehetra ato anatiko ny fanahiko no ny fanatrehanao.
antsika zany izy zany sapako izao eto izy sapako izao eto izy abetrao finoantananao rehetrato anatiko ifanariko no ny fanatreny sady anondrika anao tsikitsika andriamanitra misotranao zay misotranao zay satria fantatra efa eto enao misotra fahamarinanao ny teninao jesosy manao hoe na izanay zay ambonina rona telo amin'ny anary eo afolo misotra fa manatriketo ianao jesosy misotra fa mahaletoko ny teninao andriamanitra manao hoe eo amin'ny fitoerana rena zay ampatsiarovako ny anarako eo no anatonako anao eo ko no hitahiko anao misotra andriamanitra misotra jesosy ny amin'ny fanatrehanao rena izany androany sapanay fanatrehanao zao fotoana zao asalato ny feonao ataontsika mbola ito Alleluia, efa eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary mino afa tena anao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika sy anao izy.
tsy hoe eto fotsiny izy dia mijerijery atsika fa efa miasa izy, miaino atsika ny Andriamanitra atsika. Ka amin'izao fotoana izao dia tonga fotoana fampaherezana fohy ny tenin'Andriamanitra ho antsika senao eto androany. Mino aho fa vonina tsara tsika senao ny ao anatin'izany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 10:7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Amen. Finoana hozy izy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Amen. Tenin'Andriamanitra no vakitsika eto, tenin'Andriamanitra no hoentintsika eto androany dia mino fa vonina tsara tsika senao ny ao anatin'izany. Dia alohany hitondrako fampaherezana fohy ho antsika senao eto androany dia andeontsika hivavaka asandrato ny feo antsika senao. Ray amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra izay. Lehibe ianao Andriamanitra ka tena mendrika hoderaina indrindra. Tianao loatra izay Andriamanitra, isan'andro ianao dia mandefa ny teninao foana mba hanananay fanantenana, mba hanananay fifaliana, mba hanamboaranao anay, mba hanananay finoana ihany koa Andriamanitra dia mankasitraka anao izay. Dada amin'izao fotoana izao dia manasa amin'ny fanahy masonao, tena hiasa ao anatin'izany fotoana izay tenenanao aminay izany. Ka sio izay Andriamanitra, tarito Andriamanitra, tsy izay tiako na izay hoe metimety amiko no ambaraka eto fa izay tarihan'ny fanahy masonao dia izany no lazaiko eto androany Dada. Mitenena amin'ny fiainanay tsiraray avy, na amin'ny fiainako izany na amin'ny fiainan'izay olona miaina amin'izao fotoana izao izany Dada. Tsy teniko fa teninao no teneninao aminay Andriamanitra. Ka sio fonay tsiraray avy mba tena ho tany lonaka, tany tsara andreny tenao ka hamokatra amin'ny fiainanay any Andriamanitra ny teninao. Misaotra indrindra Andriamanitra ary hotsainay ireo fanahy masonao amin'ny tsiraray avy. Aleluia. Amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika androany dia lohatenitsika senao dia hoe afaka miseho amintsika senao ve Andriamanitra. Afaka miseho amintsika senao ve Andriamanitra. Afaka mamaly ianao raha tsapanao hoe afaka miseho amin'ny fiainako Andriamanitra. Ty volany ity dia volan'ny fisehoany dia mino fa valitentsika ao anatin'izany dia afaka miseho amiko Andriamanitra. Dia mino raha entsika senao androany fa kiko aminao ny tenin'Andriamanitra, tsy ho lava fampaherezana fa ny tenin'Andriamanitra no vakiko eto dia mino fa ho takatra hoe afaka miseho amin'ny fiainantsika senao Andriamanitra. Afaka manao zavatra lehibe sy miplanina ny Andriamanitra rehefa miseho amin'ny fiainantsika senao. Andeo nefa vakitsika senao ny tenin'Andriamanitra anamarinantsika an'izany. Sokafy ny baibolintsika amin'ny Genesisy 20:7 ka hatramin'ny 7. Genesisy 20:7 ka hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny nisehoan'Andriamanitra tamin'i Jakoba tao a Betela dia nivoaka avy tany a Beriseba Jakoba ka nakany Arana, ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandry teo ny lokala satria efa maty ny masoandro. Dia nakavady tamin'izany fitoerana izany izy ka nataony ondana dia nandry teo izy. Ary nanofy izy ka indro nisy tohatra niorina tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany. Ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe izao ny Jehova Andriamanitry Abrahama rainao sy Andriamanitry Isaka. Ny tany izay andrinao dia omeko anao sy ny taranakao. Ary ny taranakao be tahaka ny vovoka amin'ny tany dia ely any andrefana sy any atsinanana, ary any avaratra sy any atsimo. Ary aminao sy ny taranakao no hitahiana firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary indro izao momba anao ka hiaranao amin'izay rehetra lalaka lehanao rehetra, ary apody anao indray aho amin'ity tany ity. Fa tsy andao anao aho mandra-panaoko izay voalazako. Ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova, fa izao ny tsy nalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe endre matahotra ity fitoerana ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra ry havana. Mino fa ny Andriamanitra izay nivavahan'i Jakoba, ny Andriamanitra izay nivavahan'i Isaka, ny Andriamanitra izay nivavahan'i Abrahama, izany mbola Andriamanitra ivavahako sy ivavahanao amin'izao fotoana izao.
raha niseho tamin'ny fiainany Jakoba ve Andriamanitra dia tsy iseho amin'ny fiainantsika senao. Nefa tsika zana no fidiny tahaka ny Jakoba. Tahaka ny Jakoba ne tsika senao e. Safidian'Andriamanitra tsika senao. Raha eto tsika senao amin'izao fotoana izao. Ino izany tenin'Andriamanitra zany? Jereo ene tao anatin'ny nofy. Tao anatin'ny nofy nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Dia inona zavatra nolazain'Andriamanitra? Ny planina tsara rehetra no manin'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny Jakoba dia izany no lazain'Andriamanitra taminazy. Taranako ao izy dia tahaka ny vovoka. Avy aminao ny Tahiana amin'ny firenena rehetra. Tena niseho tamin'ny Jakoba Andriamanitra. Ary tao aorian'izany dia tena niseho ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny Jakoba. Niseho. Ka raha eto ianao androany mino hoe afaka miseho amiko Andriamanitra dia ho tanteraka izany. Ty volany ity dia volan'ny fisehoana. Tena mino an'izany fa afaka miseho amin'ny fiainako Andriamanitra. Ao anatin'ny nofy, ao anatiny hoe ianao mivavaka, ao anatiny hoe ianao mamaky tenin'Andriamanitra. Tsy haiko ao anatiny hoe ianao midera, ao anatiny ianao hoe miankohaka, tsy haiko. Ao anatin'ny fifandraisanao lalina amin'Andriamanitra any anatin'ny fonao any. Afaka mahita an'Andriamanitra ianao. Afaka mahita ianao fa miseho Andriamanitra manao planina tsara amin'ny fiainantsika senao. Tahaka izay nataony tamin'ny Jakoba io. Raha namaky tsara ny tenin'Andriamanitra teo tsika senao. Jereo ny teny promesse izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Sokafo ny masontsika ara-panahy. Ndao tsika tsy atory ara-panahy tsony. Fa sokafo ny masontsika ara-panahy dia ahita an'Andriamanitra tsika senao. Ozy izy ny tenin'ny Jakoba teto hoe ay ozy izy eto amin'ity fitoerany ity Andriamanitra fa izao ny tsy nalala. Izao ny tsy nalala ozy izy. Fa raha eto tsika senao androany. Sokafo ny masontsika ara-panahy, sokafo ny sofintsika ara-panahy. Ahita an'Andriamanitra tsika senao. Arakaraka ny etaeta izay ao anatintsika senao. Fa tena ahita an'Andriamanitra tsika senao anatin'ity volan'ny fisehoana ity. Raha namaky tsara ny tantara izay vakiana teo tsika momba ny Jakoba, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe arindro izao momba anao ka hiaro anao amin'ny lalaka alehanao rehetra, ampody anao indray amin'ity tany ity, fa tsy andao anao ao mandra-panaoko izay voalazako taminao, ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:5. Tsy andao atsika senao Andriamanitra, ary izy anatanteraka izay efa nomanino atsika senao. Izy anatanteraka izay efa drafitra efa napetrany amin'ny fiainantsika senao. Araka ny teny izay vakintsika tany am-boalohany tany. Finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Tenin'Andriamanitra izany vakintsika senao izany. Raha nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba izany, afaka ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika senao. Amen. Ataony izany. Sokafo izy ako. Ny masontsika ara-panahy. Mila matakatsika. Mila malalitsika. Amin'ny fitoerana rehetra izay atsotsika an'Andriamanitra. Dia ataovy matsapa mihitsy ny hoe tena eo mihitsy ny Andriamanitra. Miasa izy amin'ny fiainako, manatsotra ny tanany izy, manao planina izy. Izany ny Andriamanitsika ry havana. Amin'ity volan'ny fisehoana ity dia manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tena ahita an'Andriamanitra ny antsika senao. Ijoro vavolombelona ianao fa tena mahita an'Andriamanitra ianao mitsotra io tanany io, manao ny planina rehetra aminao sy amin'ny fianakavianao, amin'ny olona izay tianao rarianao isehoany voninahitr'Andriamanitra. Amen. Tenin'Andriamanitra izay vakintsika teo saintsainy tsara zany, lanino zany, inona avy nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Ino promesse be da be. Zany Andriamanitra no ataovy aminako. Teneno amin'ny tenanao mihitsy zany Andriamanitra no ataovy aminako. Satria anao le Andriamanitra tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Amen. Zany Andriamanitra antsika senao ry havana. Raha niseho tamin'ny Jakoba izy iseho amintsika senao izy. Amen. Dia manasa antsika senao rehefa vita ty fotoam-bavaka ity, avy ireny vakiana ny tenin'Andriamanitra teo dia proclameo, teneno amin'ny tenanao mihitsy izay tianao zavatra hitranga amin'ny fiainanao tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba dia mino fa mbola ho ataony amintsika senao zany. Ka amin'izao fotoana izao dia andaontsika hivavaka. Mino fa na dia fohy arany ny fampaherezana teto dia andaontsika senao hivavaka amin'izao fotoana izao. Hivavaka tsika amin'ity volan'ny
fisehoana ity dia ahitan'Andriamanitra ny antsika senao, ahitanazy sy ny planina izay efa nomaniny antsika ny antsika senao. Raha ao anatin'izany ianao miandrandra fahitana, raha ao anatin'izany vavaka izany ianao tena hoe miandrandra teny, dia miandrandra ianao fa omen'Andriamanitra izany. Izay mangetaheta ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia izy nomena, izay mandondona dia izy novana, izay mangataka dia izy nomena ozy ny tenin'Andriamanitra. Ndao tsika senao amin'izao fotoana izao hivavaka asandrato ary feo anao. Ray amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy amin'ny sotranao izay Andriamanitra ary midera mame voninahitra makalaza ny anaranao. Tianao loatra izay Andriamanitra ka nalefanao indray izany teninao izany. Ty vola ny fisehoana ity Andriamanitra dia hisaorana ianao izany. Tena niseho marina ianao Andriamanitra tamin'ny fiainan'i Jakoba, dia mino izay fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia mino fa ianao koa hiseho amin'ny fiainanay tsiraray avy Andriamanitra. Ianao anao planina tsara amin'ny fiainanay ao anatin'ity vola ny fisehoana ity Andriamanitra, ary ny ao anatin'izany dada dia tena arotsay aminay ny herinao, arotsay aminay ny herin'ny fanahy masonao anananay finoana izany teninao izany Andriamanitra. Ary ahitany izay Andriamanitra ny planina tsara izay efa nomaninao amin'ny fiainanay tsiraray avy ao anatin'ity vola ny fisehoana ity. Tena ahitan'izany an'izay Andriamanitra, ka ho marina ny teninao fa miandry fatratra amin'ny fisehoan'ny zanakao. Zao rehetra izao, zao tontolo izao, makasitraka anao izay Andriamanitra. Misaotra anao izay fa tena tsara loatra ianao, tena tianay loatra ianao, ary mino izay fa ianao ilay tsy niova omaly an'io ary mandrakizay izay nataonao tamin'i Jakoba. Dia mino Andriamanitra fa afaka ataonao amin'ny fiainanay tsiraray avy izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Raha eto izy androany dada miandrandra izy hoe ao anatin'ny nofony izy ny ahita ny planina izay efa omaninao anany, ataovy izany dada. Raha miandrandra izy amin'ny fotoana izy mivavaka, amin'ny fotoana izy midera, amin'ny fotoana izy miankohaka, amin'ny fotoana izy mamaky ny teninao, ka miandrandra izy ahita hoe ahita fahitana, ahita ny planina izay efa nomaninao anazy, dia ataovy izany dada. Raha tena manana hetaheta ny zanakao dia ataovy izany dada, ataovy mahita mihitsy izy fa ianao ilay Andriamanitra mahavita azy, ianao ilay Andriamanitra ray tsy mba mandao mandrakizay. Makasitraka indrindra Andriamanitra anao nidera ny haja ny voninahitra mandrakizay. Aleluia, amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika, lehibe loatra izy. Amin'izao fotoana izao dia mino fa nandrayntsika senao tao anatin'izany, tsy diso anjarintsika senao, na dia fohy ara izany tenin'Andriamanitra izany. Mino fa tena hiseho amintsika senao Andriamanitra, mino fa tiantsika senao. Raha nataony ozy izy mbola veriko, raha nataony tamin'i Jakoba izany, ny Andriamanitra tsika ny safidy antsika senao. Izy ny safidy antsika fa tsy tsika ny te hoe ny safidy anazy, safidiny tany anatin'ny marobe tsika senao. Amin'izao fotoana izao dia andoantsika marana amin'ny fotoana hivavaka ho an'ity alina ity. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:1-20 manao hoe: Jehovah Tompo maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Andoantsika hivavaka amin'izao fotoana izao, ametraka n'ity alina ity eo am-pelatanan'Andriamanitra. Izy marina ilay Andriamanitra hitsangana fiarovana mahery vaika ho aso anao sy ny ankonanao, fianakavianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asandrato ary feo antsika tompoko. Raha amin'ny anara-maherinao Jesosy, misaotra anao izay Andriamanitra midera mame voninahitra ny anaranao. Omenao anay ty alina ity Andriamanitra, elany nofinay sasatra. Eny ianao nanome an'izany dia hisaorana ianao izany Andriamanitra, ary akasitrahana ianao izany dada. Raha tory izay amin'ity andro alina ity dia okanao hitsangana fiarovana ho anay tsiraray avy. Na planina ny Satana, ninona fiadiana izay voaforona amelezan'ny Satana amin'ny fiainanay Andriamanitra dia tsy ambinina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiarovana mahery vaika, fiarovana mahery vaika tononoko any tsiraray avy. Andriamanitra no aro sy momba anay tsiraray avy eto amin'ity alina ity. Arovo ny ainay, ny fanahinay, ny momba anay rehetra. Rahanao Jesosy Kristy andrakotra anay tsiraray avy, fianakavianay, manodidina anay. Tena hoe rahanao Jesosy Kristy andrakotra anay. Izay mbola mandeha miasa Andriamanitra dia ome hery izy. Taovy mavita mihoatra an'izay efa vitany tany aloha izy miaraka amin'ny fahatsarana Andriamanitra. Ary tahio izy Andriamanitra, taovy mihavaka izy Andriamanitra. Izay tsy mahita tory dia ome torimaso mamy Andriamanitra. Izay mety olona eny an-dalana Andriamanitra dia alefaso izy tompo dia ampiadanana, tsisy tebiteby, tsisy aia. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany.
ao anatin'ity androala ity Andriamanitra raha misy olona eto miandrandra nofo raha misy olona eto mandrandra te hahita fahitana tovy mahita an'izany izy Andriamanitra ao aoriana n'ity fotoam-bavaka ity tovy manana etaeta izy mifandray aminao fa tena hitana azy ianao tahaka ny fahitany Jakoba anao Andriamanitra teo amin'ny fitoerana io dia tovy mahita anao izy Andriamanitra eo amin'ny fitoerana izay atoriana eo amin'ny fitoerana izay mety hivavahany Andriamanitra dia tovy mahita anao izy amin'ity androalina ity Andriamanitra alina miavaka ho an'ny tsiraray avy ity androalina ity ho Tahiana ny tsiraray avy ao anatin'ity alina ity planina tsara efa noman'Andriamanitra dia izany no tanteraka amin'ity androalina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fiarovana mahery vaika misaotra indrindra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen amen tsara ny Andriamanitsika andeontsika nandrapeo isaotra n'Andriamanitra saotra n'Andriamanitra lehibentsika tanteraka somatsara ty fotoana ity no ny voninahitra Andriamanitra rery any dia andao averintsika any aminazy ny voninahitra isaotra anazy tsika amin'izao fotoana izao dia asandrato ary mifevantsika sy anao tompoko raha amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra midera ny anaranao masina indrindra izay fotoana teto tanteraka dia noho ianao izany Andriamanitra tsy noho izay fa noho ianao teto mifanatrehanao mahery vaika teto mifanay masonao dia makasitraka anao izay Andriamanitra tsapanay fa niasa ianao tsapanay fa niteny tamin'ny fiainanay ianao tsapanay fa mivavaka nasandratra teto dia tena hoe nakasitranao izany Andriamanitra ka makasitraka anao izay avy aminao daholo ny zavatra rehetra teto averinay aminao ny dera nihaja voninahitra mandrakizay fa mendrika anao izany Andriamanitra makalaza anao izay manandratra anao izay satria tsara loatra ianao lehibe ianao Andriamanitra ankalazaina ianao tena tsara ianao iraiso ny fisaoranay Andriamanitra ho emboka manitra mampofona akasitranao izany ho voninahitra ny anaranao rery any anao ny dera nihaja voninahitra mandrakizay aleloia amen amen tsara ny Andriamanitsika amin'izao fotoana izao dia mitsodrano antsika sy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ahitan'Andriamanitra ny antsika sy anao ary tena hoe ty vola amin'ny fisehoana ity dia tena ijoro vavolombelona mahery vaika ianao satria ianao efa nalala ny tenin'Andriamanitra satria ianao efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia ijoro vavolombelona mahery vaika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba izany ataon'Andriamanitra aminao amin'ny alalanao no hitahiana olona marobe hitahiana firenena amin'ny alalanao tsy hoe ianao mety tsy nianatra tsy hoe ianao mety hoe tsy mahay ninina fa mifanahin'i Jehovah ny ao anatinao fanahy mahery ao anatinao sain'i Kristy ny ao anatinao vitanao izay vitan'i Jesosy satria izany ny teniny anao mihoatra hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ataony aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ao atranin'i Jehovah andro lavintsika sy ianao amen samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoka aminao rery any eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao atranin'i Jehovah andro lavao amen amen tafandrimanitra daholo tompoko dia amin'ny manaraka indray Izay no lazaigny rapeto mianakavy ao miandry vavahady lelana hery isan'andro izao tonga miantsy ady ny zava-misy mikika hoe mandeha hoaise tsy haino hoe ny fanaikany efanandre maso mijery milaza fa tapadalan-kale tsy fantany fan'Andriamanitra ny angeza be anao
siny forogny manao zay azony atao mampiorohoro ankodony tongony vamabe isan'andro sy zanatsy pike izaona no Andriamanitra havonjatsike zava-misy nikika hoe andeo aze tiainy hoe ifanaiko anefanandre maso mijery milaza fa tapatalankale tsy fantany fa ny Andriamanitra niengezave to